Biobio an Jehova ary tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, makanesa eo anatriany amin'ny fiompiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no anao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandry. Araka ivavaka sika. Dera sy saotra, voninahitra sy laza no tolotra eo anao ray, no ny fahatraranay izao fotoana masina izao. Ary aoka hoatrehanao amin'ny fafenony ny programa rehetra izay atao eto. Mangataka aminao izahay mba androtsanao ny fanainao masina amin'ny fafenony, anenika ny fonay tsirairay avy, anenika ny sainay tsirairay avy, mba hahafahanay mifandray aminao amin'ity sabata ity. Tononona vavaka aminaran'i Jesosy. Amen. Dia tanora malala amin'izao andro maneran-tany amin'ny ambasadora izao dia tsarovy fa solon-tenany hanazava ny fanantenana eto amin'izao tontolo izao. Tsy mila miandry olo-lehibe vao hanao zavatra, fa ianao anio amin'izao mahay ianao izao dia afaka mitondra fiovana. Aoka ny fiainanao ho afatra velona, ho modely ary ho fitaovana ampiasain'Andriamanitra. Miarahaba antsika noho izao andro maneran-tany izao. Andiary manasanao andray ny ten'Andriamanitra isika. Ten'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Genesisy. Genesisy toko 10. Ny andininy 20 no vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Manasanao anaraka ny vaky teny amin'ny Genesisy toko 10. Ny andininy 20 no vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo no nisaina nisy ratsy ahy, fa Andriamanitra kosa nisaina izany ho soa. Anao tahaka izao an'izao, amelona olona betsaka. Hotahina an'izany ten'Andriamanitra izany hitondra fitahina sy fahasoavana ho amin'ny fanahintsika tsirairay avy. Andeha hiroso eo amin'ny vavaka isika manasanao hanondrika ny lohanao anaraka izany atonom-bavaka manokana izany.
Ry Jehovah ray any amin'ny masina sy tsara izay mitoetra ao an-danitro, ankehitriny dia toloranay ianao ny dera ny laza saotra. Ery aza voninahitra mandrakizay satria dia tsapanay eo amin'ny fikasihanao manokana amin'ny fiainanay, fa Andriamanitra be fitiavana sy be famindram-po ianao. Ka na dia teo ary ireo tsy fatateranay maro tamin'ny lasa rehetra dia navelanao zany. Mbola nomenao anay indray izao fotoana manokana izao, izao tombontsoa manokana izao ahafahanay miresaka sy mandray ny teninao. Koa mety aiza Andriamanitro, androtraka ny fanainao masina amin'ny sambatan'olona aminay, amin'ny tsirairay avy amin'ity sabata manokana ity. Mino izay Tompo malala, fa raha misy ny tsy salama ankehitriny dia efa mijery azy ireny manokana ianao ka ame fanasitrananao azy. Ary an'ireo izay mety mbola tireny olana ihany koa dia ianao no hanome ny fiadananao, hanonona ny fiadananao amin'ny sambatan'olona aminazy ireny. Ary jery manokana ny tanora tsirairay avy ihany koa ianao amin'ity fotoana manokana ho an'ny ambasadôro ity. Enganie mba terezinao anao ny fanorantenan'izy ireny tsirairay avy. Arovanao amin'ny fahatanjorana ihany koa izy ireo, mba ho tena tonga fianarana ho an'ny miheno rehetra. Ary aoka mba ho vonona mandrakariva hamaly ny amin'ny antony fanantenana sy ny finoana izay efa menao azy ny ambasadôronao tsirairay avy. Aoka ihany koa Andriamanitro hijery manokana ny mpanomponao tsirairay avy izay mitondra ny teny eto amin'ity fotoana ity ianao, mba mifanainao masina ihany hanositra molotra izy ireo tsirairay avy ka tonga ny teninao hanan-kely any ambony tsirairay avy izay manaraka izao fandaharana izao. Dia mino izay Andriamanitro fa ianao no hanao mihoatra ny amin'ny valim-bavaka rehetra izay andraindray ny sambatan'olona izay manaraka izao fandaharana izao, indrindra ho anay tsirairay avy, satria dia ianao irery ihany ilay Andriamanitra mahalala ny hevitra heverana, dia ilay fiheverana izay hitondra fiadanana fa tsy loza izany. Ka amin'ny anaran'i Jesosy na fanay mametaka sy manao izany vavaka izany. Amen. Sotrika dia hiditra amin'ny fanentanana fanatitra sy ny ampafolony. Tanora malala, ny ampafolony dia fatokisana ary ny fanatitra dia fitiavana. Ny ampafolony dia mamerina izay ain'Andriamanitra, fa ny fanatitra kosa dia manambara ny fo feno fankasitrahana. Ho an'io andeha hanome kafaliana isika, satria izay manome amin'ny fo dia raisin'Andriamanitra fitahiana. Miaraka hivavakintsika. Raha ny atsara indray an-danitra, ingany ny fanatitra sy ny ampafolony izay atolotra an'io dia mba tena fitahiana sy hahavita be amin'ny asanao. Izany izy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Miarahaba ny ankizy kely rehetra androany nahatratra ny sabata. Androany tsika rakizy dia eny tantara anankiray mahafinaritra be. Tany a Meksika tany no niseho ny tantara ary ampitondraintsika lohateny hoe tsy maninona fa tiako foana Jesosy. Tsy maninona fa tiako foana Jesosy. Ndao hoe tsika hiaraka merina izany lohateny izany rakizy. Isa, roa, telo. Tsy maninona fa tiako foana Jesosy. Tantaran'i Pablo kely no henotsika androany. Indray andro nisy pasitera anankiray efa mitory-teny foana izy amina toerana anankiray. Fa tamin'ity indray mitoraka ity dia tantaran'i Jesosy sy ny fijaliany, ny fahoriany mba ho famonjenantsika no niresahany tamin'izany fotoana izany. Dia tao anatin'izany tory-teny izany rakizy dia niresaka pasitera fa Jesosy dia nokapohana, nororana, nesoana ary indrindra tsy vitan'izay fa rehefa reraka izy nampijaliany ireo miaramila Romanina dia mbola nandeha nitondra ny hazo fijaliana ihany koa niakatra tany Kalvaria. Izany hazo fijaliana izany anefa rakizy dia tena mavesatra be ary ny lalana makany Kalvaria koa tsy moramora fa tena miakatra fekarana be. Ka tamin'izay fotoana izay rehefa nandeha teny an-dalana Jesosy efa reraka, nangeta enta ihany koa dia nitolefika izy rakizy ary nianjera satria tena reraka be. Rehefa nahita izany anefa ireo miaramila Romanina dia tsy nalahelo akory, tsy nangoraka an' Jesosy akory fa vao mainka nikapoka azy sady niteny hoe ity ho azo fijaliana io tsy maintsy tonga any Kalvaria tsika androany. Maro be rakizy tamin'izany fotoana izany no olona nanatrika nitory-teny nataon'ny pasitera. Nisy dadabe tao nisy bebe tao nisy neny tao, nisy dada tao ary nisy zanaka ihany koa. Fa tamin'izay fotoana izay dia nisy an'i Pablo kely tovolahy kely izay nanatrika teo ary tena nalahelo izy rakizy vao naheno hoe Jesosy niaritra an'izany fijaliana rehetra izany no ny amiko dia rehefa tapitra ny tory-tenin'ny pasitera dia lasa izy nanantona ny pasitera ary rehefa nanantona ny pasitera izy dia niantsoantso pasitera, pasitera sady niazakazaka be. Gaga pasitera, iza ary izany olona miantso anahy izany? Ohatran'ny hoe feo an'ankizy kely dia nitodika pasitera. Iny nisy tovolahy kely anankiray niazakazaka efa sepitsepitra
Pastero, ianao teo anatin'ny toritenao ny teny fa nikapohan Jesosy, nampitsaliany Jesosy ary tsy vitan'izay ihany koa fa efa reraka izy nefa mbola nampitondraina zavatra mavesatra ihany. Efa nijery izy nefa mbola nikapohana ihany. Dia naninona ary ireo olona manodidina teo tsy mba nisy nanampy akory. Raha izay anefa izao no teo dia avy hatrany dia nanampy an Jesosy satria reraka ange izy e. Mila fanampiana ange Jesosy e. Dia nijery any Pablo rak'izy Jesosy ary i pastera ary antsika dia hoy izy hoe iza moa ny anarany se? Pablo ny anarako pastera. Izy Pablo sady mipitrapitra kely izy. Dia hoy izy pastera, sao Pablo fantatr' se ve fa raha ohatra hoe nanampy an Jesosy ireo olona nijery manodidina teo tamin'io dia mety nokapohan'ireo miaramila Romanina ihany koa satria tsy azo atao mihitsy izany. Dia raha izany nefa ny teo i Pablo dia tena tsy maintsy nanampy an Jesosy na inona zavatra nitranga. Na nikapohan'ireo miaramila ary dia nanampy an Jesosy satria mampalahelo ange izy e. Reraka ho a Jesosy e. Dia gaga fotsiny ny pastera nijery an'i Pablo. Nisaraka teo ny dian-zareo tamin'izay fotoana izay fa afaka roa herinandro tao aorianan'io miverina teo amin'ilay toerana nanaovany toriteny indray pastera. Natazana amin'ny Pablo kely izy. Efa vonona hiain'ny toriten'ny pastera tamin'izay fotoana izay. Lasa izy nanantona ny Pablo kely ary ndeha hisakambina amin'ny Pablo izy no nahiliko Pablo nitana amin'ny pastera. Aza mikasika ianao pastera ka marary daholo ange ny lamosiko e. Pablo fa maninona ianao? Niangainy pastera rak'izy ny akanjon'i Pablo. Nijereny fa tena naharatra daholo ny tao amin'ny lamosin'i Pablo. Marary izany maratra izany e. Feno dia kapoka tao, mangana ihany koa. Dia gaga be pastera ary nanontany, Pablo fa naninona se? Naninona daholo reto ratra atao amin'ny lamosiny se reto? Dia nangano andraka izy Pablo ary nitomany dia niteny hoe pastera niteny tamin'ny neny aho hoe ho tian'i Jesosy mandritra ny androm-piainako rehetra satria namony ainy ho anahy izy, nijaly izy ho anahy ary mendrika an'izany fitiavako izany Jesosy dia ho tia anazy mandrakizay. Tesitra mafy nefa neny raha vao naheno an'izany ary nikapohany tsy namelany raha tsy naratra tahaka izao. Dia nefa tsy mampaninona anazy ny pastera dia tsikitsiky indray Pablo. Tsy mampaninona anazy any fa vonona hitia an Jesosy mandritra ny androm-piainako rehetra. Ianao koa ve rak'izy? Mbola hitia an Jesosy ve ianao? Raha manao ratsy ianao ny namanao, mandao anao ireo namanao, mety hoe misy fianakaviana ho tezitra aminao noho ny fanarahana an Jesosy dia mbola hiaraka amin'ny Jesosy foana ve ianao? Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 8:5-20. Ndao hiaraka hanokatra amin'ny Baiboly daholo ny ankizy rehetrarehetra dia hijery ny ao amin'ny Romanina 8:5-20. Amin'ny anaran'i Jesosy, iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Ndao hiaraka merantsika fa tena fohy kely izay teny izay Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Dia te hanontany ankizy rehetrarehetra koa androany hoe iza no asaraka anao amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana ve? Mety hisy namanao ve andao anao? Hisy fianakavianao ve tsy ho tia anao? Dia hiala amin'ny Kristy ve ianao? Ny faniriana dia mba hifikitra amin'ny Jesosy ny ankizy rehetrarehetra. Hiaraka amin'ny Jesosy, ho tia an Jesosy mandritra ny androm-piainana rehetra satria Jesosy azy nahafohy ny ainy ho antsika, nampijaliana noho ny amintsika dia rariny loatra raha hiaraka amin'ny Jesosy foana tsika ary tia an Jesosy foana mandritra ny androm-piainantsika. Hamaranantsika ny fotoana dia ndao tsika hiaraka hivavaka androany, hivavaka tsika ho amin'izay lesona izay hoe hiaraka amin'ny Jesosy foana tsika mandritra ny androm-piainantsika. Ndao ary hiaraka hanondrika ny lohantsika tsika, hanakombona ny tanantsika ary hivavaka ho an'izay toriteny izay. Ndao ary tsika hivavaka rak'izy. Andriamanitra misaotra anao indray izahay androany nomenao an'izany teny mamy izany, nomenao an'izany toriteny izany, mampatsiahy anay fa amboly loatra ny fitiavanao anay.
Ary ampio izay ankizy tsirairay avy mba hifikitra amin' Jesosy, ho tia an' Jesosy amin'ny androm-piainanay rehetra ary tsy hisy asaraka anay amin'izany fitiavan' Jesosy izany na fahoriana na fijaliana. Dia ny ankizy rehetra anie ho eo akaikin' Jesosy mandrakariva amin'ny androm-piainany rehetra. Dia izany mivavaka izany no tononona amin'ny anaran' Jesosy. Amen. Dia izay rankizy ny tantarantsika androany mirary sabata mahafinaritra ho an'ny ankizy kely rehetra. Faly miarahaba antsika tsirairay avy nahatratra izao sabata izao, ary faly miarahaba ihany koa ny ambasadao rehetra nahatratra ity andro maneran-tany ho an'ny ambasadao ity. Ny tompo anie momba antsika tsirairay avy, ary ny tompo no hanampy hery mandritra izao fotoana izao sy hatrehintsika ny ho avintsika rehetra. Anontany kely aho ny ambasadao rehefa mba nanofo ve ianao io? Manana nofo ve ianao io? Ary eo amin'ny fiainanao rehetra, mino aho fa nanana eritreritra ianao sy naka sary an-tsaina hoe nahazo diplôma ambony sy teo amin'ny ara-barotra, sekoly ara-barotra,
tonga eo amin'ny asa nofinofisinao ianao ary manomboka ny orinasanao manokana ary niditra tao anatin'ny sehatra ny tokantrano sy ny ankohonana. Nofy mahafinaritra izany ary azoko antoka fa maro aminareo, maro amintsika tsirairay avy ny mbola manana zavatra betsaka ao an-tsaina. Fa izao no fanontaniana mipetraka amintsika amin'ity anio ity hoe inona no ataonao raha tsy nisy tanteraka izany rehetrarehetra izany? Inona no ataonao raha tsisy tanteraka ireo nofinofinao? Mbola hatoky an'Andriamanitra ihany ve ianao? Mbola hivavaka ihany ve ianao? Ary mbola hitoetra ho mahatoky ve ianao? Te hizara aminao anio ny amin'ity lohahevitra androany ity izay mitondra ny lohateny hoe voavonjy mba hanompo. Voavonjy mba hanompo. Mety efa nandre angamba ianao ny amin'ny atao hoe tantarana tovolahy anankiray antsoina hoe Josefa ao amin'ny Baiboly ao. Mety efa maro amintsika no nahianao izany tantara izany ary io rahalahy anankiray io tanora anankiray io Riava Malala dia nanana nofinofy tahaka anao sy ahy koa izay raha ny tena marina kokoa dia nofy lehibe ary nofy nomen'Andriamanitra azy mihitsy izany nofy izany. Androany dia amin'ny alalan'ny fiainan'i Josefa no andeha hianarantsika ny atao hoe voavonjy mba hanompo. Ho jerentsika voalohany, raha mijerentsika ny Genesis, andeha ho vadikitsika amin'ny Baibolitsika, jerentsika ny Genesis 15:7-20 ka hatramin'ny 1:20. Maro amintsika no mieritreritra raha jerentsika manokana ny ao amin'ny 1:20 izay matetika isintomana sy andraisana lesona betsaka satria dia toy izao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy ao amin'ny 1:20, nikendra nitsy ratsy ahy ianareo fa saingy Andriamanitra kosa nanova izany ho soa. Izany hoe ny zavatra rehetrarehetra iainantsika eo amin'ny fiainantsika dia zavatra mandalo sy zavatra sarotra avokoa, fa androany Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika ny amin'ny tokony iainantsika izany zavatra izany. Dia izao ny voalaza ao, tsy tao amin'ny lapa nefany no niandohany fiainan'i Josefa sy niovany fiainan'i Josefa fa nomboka tao anaty lavaka. Riava Malala. Indraindray tsika dia mieritreritra eo anatin'ilay fiainana mahafinaritra be iny mihitsy no hanovan'Andriamanitra antsika. Fa tsy izay, fa teto dia tao anaty lavaka no nanovan'Andriamanitra an Josefa. Fantatrao ve? Fa namadika azy ny rahalany. Nivarotra azy ho andevo ny rahalany. Ary no ampangaina tamin'ny tsirariny, izy tao anatiny izany zavatra izany ary natao tany an-tranomaizina mihitsy. Mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra androany mba hananantsika fitokisana amin'Andriamanitra manoloana ny zavatra mitranga tahaka izany. Inona ka ireo nofin'i Josefa raha mijery ny Baiboly isika dia asaiko ianao handinika an'izany manomboka any amin'ny Genesis 7:30 ka hatramin'ny 15. Maro be dia be ny nofin'i Josefa ao ary izany nofin'i Josefa izany dia avy amin'Andriamanitra, nefa ny zavatra niseho dia tsy izay mihitsy ary mety ho izay koa ny zavatra miseho amin'ny fiainanao, tsy arak'ilay noeritreretinao ny zavatra miseho amin'ny fiainanao. Dia ny olona antsika Riava Malala dia isika faly manome tsiny an'Andriamanitra. Fa androany dia ampianarina isika. Toy tsy nisy niaraka ny drafitr'Andriamanitra ny zavatra niseho teo amin'ny fiainan'i Josefa, saingy hitantsika imbetsaka ao amin'ny tenin'Andriamanitra io, fa nomban'Andriamanitra foana Josefa, nataizataiza, nalay ninona zavatra niainany dia nomba azy foana Andriamanitra. Lesona vitsivitsy no azontsika raisina avy amin'ny tantaran'i Josefa. Andeha ho raisintsika lesona voalohany ny hoe novonjena mba hanompo dia tsy midika hoe voaharo amin'ny zavatsarotra. Novonjena mba hanompo tsy midika hoe voaharo amin'ny zavatsarotra. Matetika isika ilay mpanafa rehefa afaka ny olana rehetra ary tafavoaka anatin'ny olana rehetra isika dia faly
fa vitany amin'iny. Fa tsy izay kosa nefany no ampianary ny fiainan'i Josefa antsika androany, fa tokony hanana fitokisana amin'Andriamanitra foana isika, na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Ary nandritra izany rehetra izany dia tsy nitsahatra nanompo Josefa, nefa dia tao anatin'ny fahasarotana, tao anatin'ny fahakiviana, tao anatin'ny fanandevozana, ary hatrany maizina mihitsy aza dia tsy nitsahatra nanompo i Josefa. Nanompo tamin'ny mpakingana Josefa, na tao hatrany maizina, na tao hatrany Pôtifara izay mpanompony, dia nanompo tamin'ny mpakingana izy. Tsy niandry ny hatsara ny fiainany ry-hava-malala, tsy niandry ny hoe ho tafavoaka tsara sy ho azo fiainana mahafinaritra izy, izay vao nanompo, fa na tamin'ny mora na tamin'ny sarotra dia nanompo foana i Josefa ary natoky an'Andriamanitra. Iriko ianao mba hanana fiainana tahaka izany ihany koa manomboka amin'ity sabata androany ity. Iriko ny fiainantsika tsirairay avy, indrindra indrindra fa ianao ambasadao io, mba iriko ny hanananao fiainana tahaka an'i Josefa, hanompo ianao na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Ny lesona faharoa dia izao: tsy momba ny anaram-boninahitra na toerana ny hoe novonjena mba hanompo. Tsy momba ny anaram-boninahitra na ny toerana ny hoe novonjena mba hanompo, fa mahatoky na amin'inona na amin'inona na amin'ny toe-javatra mitranga. Izay no lesontsika faharoa. Rehefa nandeha teny ny fotoana dia nahazo fivoarana avy amin'Andriamanitra Josefa, nanana fanovana avy amin'Andriamanitra Josefa, ary tsy takatry ny saina ny zavatra niseho. Enina i Josefa aza dia tsy nahatakatra ny zavatra niseho teo amin'ny fiainany, fa dia izao ny zavatra niseho tao amin'izay fotoana izay. Nakarina teo amin'ny plasin'ny Prime Ministre Josefa tamin'izany fotoana izany. Nakarina teo amin'ny plasin'ny Prime Ministre tamin'ny fitondrana Egyptiana i Josefa tamin'izany fotoana izany. Ry hava-malala, mety efa niaina an'izany ianao, ary mety ao anatin'izany ihany koa ianao ankehitriny, fa tadidio nefany fa tsy nataonao ireharehana ny anaram-boninahitra. Tsy natao ireharehana ny nazahoanao anaram-boninahitra, fa nataonao kosa tokony isaorana sy hanompoana an'Andriamanitra. Ry tanora malala, ry ambasador, amin'ity andro maneran-tany ity dia novonjena ianao io mba hanompo. Ka naiza naiza toerana misy anao androany, n'inona plasy misy anao androany, dia mangataka anao Andriamanitra mba hifikitra aminy isan'andro isan'andro. Hatoky aminy na amin'ny fotoana manahoana na amin'ny fotoana manahoana. Ny fahatelo dia izao: ny hoe vonjena mba hanompo dia tsy hoe ho an'ny tenantsika irery, fa ny ho an'ny hafa ihany koa. Izany hoe ianao io zany, naiza naiza toerana misy anao io androany dia tadidio fa novonjen'Andriamanitra ianao. Tsy hanompo ny tenanao ianao, fa hanompo ny hafa no namonjen'Andriamanitra anao. Misy teny eo amin'ny soratra masonao manao hoe nanompo tamin'ny kely indrindra ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be midira ny fifalian'ny tomponao. Androany dia miteny aminao Andriamanitra ao amin'ny Genesis 15:20, fa ianareo no ny saina nisy ratsy ahy, fa Andriamanitra kosa ny saina izany ho soa. Ry hava-malala, ry tanora malala, ny zavatra rehetrarehetra miseho amin'ny fiainanao dia hain'Andriamanitra ny mamolavola izany. Hain'Andriamanitra no mampisedra anao izany ary manova izany ho zavatra tsara. Ka raha manana olana ianao anio, raha manana zavatra diavina sarotra ianao anio eo amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro, dia mangataka aminao aho, miresaha amin'Andriamanitra, miresaha mangina amin'Andriamanitra, fa izy mahalala ny hevitra hiheverana antsika, izay hevitra tsy hitondra loza fa fiatana. Ohatra anankiray, ny amin'ny dikany hoe novonjena mba hanompo ny amin'ny fiainan'i Josefa, tsy namonjy antsika amin'ny zavatra iray fotsiny Andriamanitra, fa mamonjy antsika amin'ny zavatra rehetrarehetra izy. Ka na inona ny zavatra iainanao eo amin'ny fiainanao, n'inona zavatra sedrainao eo amin'ny fiainanao, ry tanora malala, ry mpiray fanantenana malala,
Androany Andriamanitra miteny anao fa voavonjy ianao io mba hanompo. Voavonjy ianao io mba hizara mihafa ny fahazavana rehetra izay efa nomen'Andriamanitra anao. Hizara mihafa ny fahazavana ao anatin'ny aizina izay misy amin'izao fotoana izao ka mangataka aminao Andriamanitra. Hizara izany amin'ny manodidina misy anao, amin'ny tontolo misy anao. Hizara mihafa ny fifaliana amin'ireo olona malahelo. Hizara mihafa ny fanasitranana amin'ireo olona izay manana ratra-po. Mampianatra anao ny tenin'Andriamanitra androany. Ninona zavatra miseho? Ninona zavatra sedrainao? Dia mangataka aminao androandro, tanora malala, ry mpiray fanantenana malala, ry havana malala. Mangataka aminao androany mba hianatra ny fiainan'i Josefa ianao. Hanana fitokisana ianao, na misedra inona ianao, na misedra inona dia aoka hifantoka amin'Andriamanitra ny fiainanao. Voavonjy isika mba hanompo, mba hanahafatsika sy hitondrantsika ny fahazavana ao anatin'ny aizina. Rehefa niaina ny fiainan'i Josefa dia tsy fantany ny hafarany izany tantara izany, ary inoako sy antenaiko ihany koa fa tsisy mahafantatra izay hafarany tantarantsika isika. Rehefa misaintsaina ny tantaran'i Josefa ianao, dia angamba miresaka aminao Andriamanitra androany ary mamporisika anao hatoky azy koa amin'ity androany ity. Ka manomboka amin'izao fotoana izao sy amin'ny fotoana ho avy rehetra, apetrao amin'Andriamanitra ny fiainanao. Apetrao amin'Andriamanitra ny fitokisanao fa izy irery ihany no afaka manampy anao sy manala anao ao anatin'izany fahoriana maro isan-karazany izany. Androany Andriamanitra dia manasa anao mba hanao izao fanekena izao. Ataovy amin'ny fo, tsy maninona mihitsy. Ataovy ampanetretena ary ataovy ho voninahitr'Andriamanitra no anaovanao izao teny fanekena izao. Dia ataovy ampisainana tsara izany teny izany. Izao azy: Tompo, na dia azoko aza ny drafitrao, na dia tsy azoko aza ny drafitrao azafady indrindra, dia mbola hatoky anao ihany aho, satria fantatro fa novonjenao aho mba hanompo. Ataovy ampanetretena izany fanekena izany ary ataovy ampitiavana sy amin'ny fo ho voninahitr'Andriamanitra. Tompo, na dia tsy azoko aza ny drafitrao, dia mbola hatoky anao ihany aho, satria fantatro fa novonjenao aho. Andeha tsika hiaraka hivavaka. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra izay ny an-danitra, misaotra betsaka ny amin'ny teninao, ary misaotra betsaka ny amin'ny lesona izay nampianarinao anay, fa novonjenao izay mba hanompo. Ampitoerao anatinay mandrakariva fa na inona zavatra mitrango eo amin'ny fiainanay, na mora izany na sarotra izany, dia nataonao hamolavolana anay izany ahafahanay miaraka aminao isanandro isanandro. Ray malalo, amin'ity sabata ity dia mangataka aminao aho ny ambasadao rehetra mba ho ambasadao araka ny fanahy ny ambasadao rehetra naiza toerana misy azy ireo. Mangataka amin'ity sabata ity ho an'ny olona tsirairay avy, ho an'ny membre tsirairay avy, mba hanana fitokisana aminao izy ireo ary hanana fiadanam-po eo amin'ny fiarahana aminao isanandro isanandro. Ka raha ho avy any amin'ny rahoan'ny lanitra ianao ray malala, dia inoako sy antenaiko fa maro ireo olona izay tsenanao eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Tonoina vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.